Samuel faharoa toko fahenina ny andininy voalohany ka hatramaraka ambin'ny folo. Ary novorian'i Davida indray ny lehilahy voafantina rehetra tamin'ny Israely dia 3 alina. Dia niainga Davida sy ny olona rehetra izay nanaraka azy ka niala tany Balajoda hapakatra ny fiaran'Andriamanitra izay niantsoana ny anaran'i Jehova tompony maro izay mipetraka amin'ny kerobima. Ary nataony teo amin'ny sarety vaovao ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny avy tao an-tranon'ny Abinabada teo ankavoana, ary Ioza sy Ahio zanaky Abinabada no nampandeha ny sarety vaovao. Ary dia nentiny niala tao an-tranon'ny Abinabada teo ankavoana niaraka tamin'ny fiaran'i Jehova zany, ary Ahio nandeha teo alohan'ny fiara. Ary Davida sy ny zanak'Israely rehetra nitsinjaka teo anatrehan'i Jehova tamin'ny karazany zava-maneno rehetra natao tamin'ny hazo kipreso, dia tamin'ny lokanga sy ny valisy, ny apongatapaka sy ny korintsana ary ny kipantsona. Ary no tonga teo amin'ny familonina koa izy dia naninjitra ny tanany tamin'ny fiaran'Andriamanitra Ioza ka niazona azy satria nazeran'ny omby ny fiara. Dia nirehitra tamin'ny Ioza ny fahatezeran'i Jehova, ary namely azy teo Andriamanitra noho ny fahadisonika, dia maty teo anilan'ny fiaran'Andriamanitra izy. Ary dia tezitra Davida noho ny namely azan'i Jehova ny Ioza ka nataony hoe Perez Ioza ny anaran'izany tany zany mandrak'androany. Ary Davida natahotra an'i Jehova tamin'izany andro zany ka nanao hoe nahoana no entina ty amiko ny fiaran'i Jehova. Ary Davida dia tsy nentina mindra ny fiaran'Andriamanitra ho aminy ao an-tanànan'i Davida, fa navilany ho ao an-tranon'ny Obed-Edoma Gatita. Ary nipetraka 3 volana tao an-tranon'ny Obed-Edoma Gatita ny fiaran'i Jehova, ka dia notahin'i Jehova Obed-Edoma sy ny ankohonany rehetra. Amen. Io tantara io zany no hitondran'Andriamanitra antsika amin'izao arivo izao miala ny tenin'Andriamanitra. Nisy zavatra anankiray tena manan-danja be mihitsy tao amin'ny vahoakan'Andriamanitra dia ny zanak'Israely. Dia ilay zavatra anankiray tena manan-danja be tao dia io le hoe fiaran'Andriamanitra io na ny fiaran'ny fanekena. Satria tamin'izany fotoana izany ny tandidony na hoe ny ivony fanatrehan'Andriamanitra dia io fiara io. Zany hoe rehefa te ahita an'Andriamanitra ianao, rehefa te ahita ny fanatrehan'Andriamanitra ianao raha ny tena marina, dia ao amin'io fiara io, ao Andriamanitra. Io zany nataon'Andriamanitra hoe tranony tetỳ ambonin'ny tany, fitoerany tetỳ ambonin'ny tany tao anatin'ilay toerana atao hoe tabernakely tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Taty aoriana moa ilay fiara nafindra tao amin'ny tempoly, izay no natonga hoe tao amin'ny tempoly indray no lasa tranon'Andriamanitra. Rehefa avy eo zavatra tena farany masina indrindra, zavatra tena farany manan-danja indrindra, satria hoe ao Andriamanitra, manambara ny fanatrehan'Andriamanitra, manambara fa ao ny voninahitr'Andriamanitra. Ary matetiky mbetsaka ny zanak'Israely tamin'ny fotoana izay nandehanan'izy ireo tany rehetra no mahita hoe rakotry ny voninahitr'Andriamanitra foana ny toerana misy an'io fiara io, milatsaka ao ny voninahitra, hitan'ny olona rehetra hoe tena ao marin'Andriamanitra, ao marin'Andriamanitra. Rehefa nandeha moa ny fotoana, nandeha ny andro sy ny taona sy ny volana, dia ohatrany tsy tena nasian'ny olona dika ntsony ilay fiara ny fanekena rehefa avy eo. Noho ny trangan zavatra be dehibe dia tavela tany an-tranon'ilay lehilahy tao hoe Abinabada ilay fiaran'Andriamanitra, dia tany dia tsy ny raharaha ntsony. Saoly moa rehefa avy eo lasa mpanjaka, dia tsy nieritreritra ny amindra n'ilay izy na anamboatra toerana tsaratsara kokoa mety sy mendrika tsisy ny raharaha fa tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka zany zay vao tapa-kevitra Davida hoe tsy mety raha tsy hanaovana toerana tsara ny fiaran'Andriamanitra. Io ny ivony fanatrehan'Andriamanitra io, ny fisiny fiara io miaraka amintsika dia midika hoe miaraka amintsika zay Andriamanitra, momba antsika zay Andriamanitra, ao amintsika zay Andriamanitra. Ka nahoana no avela mipetrapetraka fotsiny ihany, nahoana tsika ny tsy manana fomatahotra n'Andriamanitra intsony, andao alaina ilay fiara dia alao afindra amin'ny Jerosalema ilay izy any an-tanànan'i Davida, mba hiverina amintsika indray Andriamanitra, fanolozan'Andriamanitra isika, fanafon'Andriamanitra, andao hiverina indray isika. Ametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana tokony isy azy dia ny lohalaharana sy ny toerana mendrika azy izany. Dia lasa amin'izay ary Davida namory ny mpiara-miasa aminy, namory ny olona maro be isan-karazany dia andeha hoentina ary ny fiara. Nalaina tao an-tranon'ny Abinabada, hoentina ho an'i Jerosalema, nasiana sarety vaovao mitondra azy dia
lasa nandeha fa nisy olana teny andalana satria tsy haiko hoe nazava-nisy tao fa nazeran'ny omby ary ty fiara rehefa nazeran'ny omby le izy a dia nisy lehilahy atao hoe oza moa teo nahitan'izay dia ndry fa hoana kosa ny fiaran'Andriamanitra no menjera fa ino zao lasa nandeha nanarana raha vao nanarana le izy anefa dia zay ny latsaka taminy ny fatezeran'Andriamanitra ndao sy ny fahafatesana teony eo ihany izy dia betsaka metra-pantanina hoe fa inona kosa ary zany Davida koa moa tezitra mihitsy tamin'Andriamanitra raha ny tena marina hoe fa ahoana kosa izy ary mba nampiakatra n'le fiara dia ahoana ny latsahan'ny fahatezeranao toy izao izy tena tsy mety kosa zany tezitra be mihitsy izy ary sositra fa zao nefa ry havana zay manatrika eto rehefa jerentsika io tantara io a dia misy lesona anankiray manan-danja be mihitsy raha ny tena marina dia nanao fahadisoana be mihitsy Davida tamin'ny fotoana namindranany io fiaran'Andriamanitra io satria misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny nomeri toko voalohany a dia ny andininy 7:7 dia zao nolazain'ilay tenin'Andriamanitra fa ny Levita araka ny fireneny kosa dia tsy mba nalamina ho isan'ireo fa Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe ny fireneny Levita ihany no aza alamina ary aza mba alaina isa miaraka amin'ny zanak'Israely fa tendreo izy hitandrina ny tabernakely ny vavolombelona sy ny fanaka rehetra ary ny zavatra rehetra izay momba azy fa izy no hitondra ny tabernakely sy ny zavatra rehetra momba azy sady anao fanompom-pivavahana ao ary manodidina ny tabernakely no hitobiny ary raha afindra ny tabernakely dia ny Levita no angorona azy ary raha orona ny tabernakely dia ny Levita no anangana azy fa raha olon-kafa no manakaiky dia atao maty izy nanao fahadisoana lehibe mihitsy Davida tamin'ny namindranany io fiaran'Andriamanitra io satria adino le baiko n'Andriamanitra tao anatin'ny lalàna adino le baiko hoe rehefa le tabernakely miaraka amin'izay ao anatiny ka ny fiarany fanekena ny tao anatiny tao rehefa io no afindra dia olona tokana ihany no afaka mikasika azy olona tokana ihany no afaka mamindra azy dia ireo karazan'olona natao hoe Levita olona efa nomanin'Andriamanitra manokana olona efa voaomana manokana ao amin'izany hoe ireo ihany fa ny olona koatran'izay na iza mikasika an'io a dia atao maty izy fahadisoana lehibe nataon'i Davida satria tsy mba Levita ny nataony mitondra ny fiaran'ny fanekena voasoratra hoe natao tao anaty sarety vaovao tsy izany no voasoratra fa ny Levita no hitondra azy tsy ny omby tsy sarety vaovao fa ny Levita no hitondra azy ary fahadisoana lehibe koa no nataon'ilay lehilahy hitantsika maty teo a satria ny Levita ihany no afaka manendra ny fiaran'Andriamanitra na mianjera na tsy mianjera na mitongilana na tsy mitongilana ny Levita ihany no afaka mikasika azy fa ny olona izay mikasika azy a dia atao maty tokoa ary zany no tonga an'Andriamanitra nampiatra ny fitsarana satria Andriamanitra dia Andriamanitra masina Andriamanitra dia Andriamanitra marina Andriamanitra dia Andriamanitra mahatahotra ihany koa ravana zay manatrika eto zay ihany no lesona voalohany a tiako ampitaina aminareo andromaty hoe zava-dehibe mihitsy ny fankatoavana an'Andriamanitra tena manan-danja io mason'Andriamanitra hoe zasy anao amin'izao fanompotsika an'Andriamanitra zao a mankatoa azy tsy arak'izay metimety amintsika nafinaritra amin'ny Davida ngely hoe andao atao sarety vaovao andeha atao omby mbola tsy nampiasaina ataotsika an'izao atao fa tsy zay nefa ny tenin'Andriamanitra fa ny baiko n'Andriamanitra hoe ny Levita no hitondra azy matetika koa tsika no manao an'izany fahadisoana izany ohatrany hoe misy zavatra mandresy lahatra atsika misy zavatra ohatrany metimety amintsika fa tsy tena ny metimety aminao na ny mandresy lahatra anao na ny mahafinaritra anao ny zava-dehibe fa hoe ahoana ny lazain'Andriamanitra ahoana ny tenin'Andriamanitra ahoana hoy ny tompo amen dia mila mankatoa an'izay fa miteraka olana ange ny an'io zange nafanafo izy amiko tsy olona ratsy fanahy io lehilahy io a fa raha ny fahitako azy tamin'ny hafanampony fotsiny hoe hoy kosa fiaran'Andriamanitra kosa hianjera ve fa le hafanampo nefany tsy tao le fahalalana tsy tao le fankatoavana dia miteraka fampitehana ho azy dia zay koa ry havana le izy ny fankatoavana ny tena zava-dehibe
ianao mankatoa an'Andriamanitra tena zava-dehibe. Ilaina ianao mirehitra, ilaina ianao mafana fo, ilaina ianao tena hoe manao zavatra betsaka ho an'ny tompo. Fa raha vao tsy eo ny tena fankatoavana marina an'Andriamanitra dia tsisy dikan'izany. Amen. Zay le dikan'le hoe famondrapony sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà. Tsy le fombafomba fotsiny ny tena ankasitrahany tompo, fa tsika tena manana fo tena manaiky an'Andriamanitra, tsika tena manana fo mankatoa an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay ataotsika. Lesona lehibe zao tantara zao ry havana, mila mankatoa an'Andriamanitra izy, mila manaiky an'Andriamanitra. Manekely sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Teto ambota marena na mpianatra rehefa zavatra fantatra hoe tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, aza asiana adevitra be dehibe le izy, fa tonga dia aza atao. Zay le atao hoe manaiky ange. Tsy asiana adevitra, zay ny voasoratra dia manaiky ianao satria tianao Andriamanitra. Rehefa fantatrao hoe tsy mety dia aza miezaka manamary tena ianao, aza miezaka hoe ka izao, fa zany angely na voanio ze. Tsy fankatoavana toy izany, aoka ankatoa ny tompo ianao. Rehefa fantatrao izao zany ny sitrapon'ny tompo, dia zay no tokony ataontsika tsirairay avy. Amen. Ijery ohatra anankiray tsika amin'izay sitrapon'Andriamanitra zay, amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Matthieu 7, dia misy tenin'Andriamanitra mahatsikaiky sady mahafinaritra ato amin'ny filazantsara amin'ny Matthieu 7 ato, dia ovakitsika ny andininy 7. Zao no voasoratra. Ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galily ka tonga tany amoron'ny Jordana, dia nanantona ny Jaona izy mba hatao mibatisa. Fa Jaona nananda azy ka nanao hoe izao no tokony ataonao batisa, ka ianao indray va mankaty amiko. Fa namaly Jesosy ka miteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hatateraka ny famarinana rehetra, dia ny ekeny izy, dia ny ekeny izy. Io dia misy ohatra anankiray. Ny Baiboly ry havana dia mampianatra antsika hoe ny lalana tongavanao any an-danitra dia zay mino sy atao batisa no vonjena. Zay ny an'Andriamanitra, zay mino. Inona moa no inona? Mino fa maty noho ny fahotantsika Jesosy, mino fa efa nitsangana tamin'ny maty koa izy, mino fa izy ny tompo, izy no Andriamanitra, tolory azy ny fiainanao. Faharoa manarak'izay, sy atao batisa no vonjena. Zay zany ny an'Andriamanitra. Dia hitanareo tsika kristianina, tsika olombelona, tady anao takan'iozy hoe anao zavatra zay tsy nolazain'Andriamanitra. Fa zay ny an'Andriamanitra dia tsisy zavatra ambonin'ireo. Zay ihany no fepetrany famonjena. Zay mino sy atao batisa no vonjena, dia zay no fepetrany famonjena. Ary ireo ihany anefa. Dia hitanareo Jesosy ary rehefa nanao batisa i Jaona mpanao batisa, dia nanantona Jesosy, nakeny aminy izy. Rehefa tonga teo dia fantatra Jaona tsara hoe iza moa io. Dia hoy Jesosy hoe za koa mba ataonao batisa koa taky reto olona reto. Fa hozy Jaona hoe tsy tompoko, ianao ary ny tokony anao batisa amin'ny fanahy. Za ndray ve tsy tompoko, tsy afaka manao batisa anao fa inona moa ny antony anaovanao batisa? Ianao tsisy zavatra tsy nety nataonao, ianao zanak'Andriamanitra, tsy fa hoy Jesosy hoe ekeo ankehitriny zany no mety hatateraka ny famarinana. Jesosy ary nanaiky satria zay ny famarinana, dia isika ve no tsy anaiky? Mitodika manokana aminareo zay efa vita batisa, rehefa natao batisa ianao dia nankatoa an'Andriamanitra ianao zay, nanaiky ny tenin'Andriamanitra ianao zay, nanatanteraka zay nolazain'Andriamanitra ianao zay, ary nahafeno ny fepetra ny famonjena. Dia mitodika aminao zay mbola tsy vita batisa koa hoe mila miroroso ianao. Amen. Mila miroroso ianao satria zay kely voasoratra le zay mino sy atao batisa no vonjena, dia mila miroroso ianao. Tsy tokony hiteny ianao hoe kaso tsy mbola zao ny fotoana, fa raha tena tianao ny ankatoa an'Andriamanitra, mila miroroso ianao. Amen. Mila miroroso satria zay ny tenin'Andriamanitra, dia aza miady hevitra amin'izay fa
tanterao. Rehefa nino ianao natolotra ho an' Jesosy ny fiainanao, nibebaka ianao, nandray famelan-keloka ianao, mirosoa amin'ny batisa ianao, asehoy ilay zavatra niainanao. Zay le batisa nge fanehoana ny zavatra niainantsika. Nasitrika tany anaty rano ianao, nalevona ny fahotana, nalevona ny fiainana ratsy, nalevona le fiainana taloha le zao tontolo zao, dia mitsangana tahaka an' Jesosy ianao, olom-baovao, manompo an'Andriamanitra, miandry ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny rahona. Mirosoa amin'ny batisa ho an'izay mbola tsy vita batisa, fa zay le fankatoavana. Dehibe ny olona no manana ny heviny a. Misy zao ny namantsika sasany a, amin'ny hafanapo za tena resa lahatra hoe tsy amin'ny ara-tsim-panana, amin'ny hoe fitiavana madika tenin'Andriamanitra, fa amin'ny hafanapo fotsiny sy ny tsy fahalalana, dia hoe io na dia zaza kely ary dia mety foana azo atao batisa. Fa rehefa jerena nge ny tenin'Andriamanitra, ka zany ny ampianaran'ny baiboly. Jesosy nge 30 taona vao natao batisa, 30 taona ny tompo vao natao batisa. Ary le fepetra hoe zay mino sy atao, tsy hoe zay atao batisa sy mino, fa zay mino sy atao batisa. Dia noho izany a, ny mankato dia tsy mamadika an'izay, fa manaraka an'izay izy, dia miroso amin'ny batisa izy. Zay le fankatoavana zay. Dia miezaka manamarina ny olona hoe ka izao ange, io ange tsy zava-dehibe. Eny mety tsy zava-dehibe, fa zay aloha ny tenin'Andriamanitra, dia zay ny ataontsika. Satria tsika tsy te hanaraka amin'ilay lehilahy anankiray teo hoe anao tsinitsinina zay nolazain'Andriamanitra, dia miroso isika. Misy amintsika ireo mety mieritreritra ianao vita batisa anao mbola kely dia hoe ino le batisa, tsy ino ny batisa, ianao nino aloha dia atao batisa. Zay ny tena batisa ara-baiboly. Dia mila miroso amin'izay raha mbola tsy miroso tamin'izay. Amen. Zay ny ohatra noraisiko androany, satria amin'ny 5 novembre dia anana fotoanantsika anaovana batisa ny rano. Efa misy olona nisoratra anarana. Raha ohatra ka mbola tsy vita batisa ianao, tokony amin'io ianao ny atao batisa. Aza miandro tsono hoe amin'izao amin'io ianao tokony atao batisa raha mbola tsy vita batisa ianao. Amen. Io fotoana io no tokony anaovana batisa amin'ny rano. Zay zany ny lesona voalohany, hoe mianatra mankatoa an'Andriamanitra isika. Amen. Mianara mankatoa an'Andriamanitra. Za moa ny teny taminaray, nareo mpino ngendraindray hafahafa e, fantatrareo mihitsy misy zavatra tsy mety ty zavatra anankiray ity, dia hitanareo hoe tsy mety dia lasa nareo manantona ty amiko, makafanahavy sa tsy haiko, anamafy ve hoe mety io na tsy mety, dia manontany misy an'izao mantsy, dia efa fantatrao nefa le izy fa tsy mety dia mody manontany aty amiko ianao. Fa rehefa fantatrao hoe tsy mety aza manontany zany tsony, tonga dia aza atao fotsiny hoe tsy mety io, tsy tsara io, tsy mahasoa io, dia aza atao. Amen. Satria zay le fankatoavana. Zay ny lesona voalohany zay. Lesona anankiray faharoa dia hitatsika hoe rehefa voary zany Ioza maty no le tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, noho ny tsy fahalalana, dia rehefa aveo natahotra ny mpanjaka hoe aza alefa ny amiko indray fa afondrahoany amin'ny Obed-Edom makadiny, aza alefa ty amiko aty so andringana anay menakavy aty, fa alefa aso anetraminy ty lehilahy ty Obed-Edom. Io misy le vita anankiray alefa aso anetraminy aloha le fiara aloha, fa tsy raikitry ty hoentina netana zareo. Rehefa misy olona maty sady androany dia nafindra tanetramin'le Obed-Edom le izy, fa zao no nafinaritra, 3 volana tao an-tranony tao le fiara, dia voasoratra hoe Jehova nitany Obed-Edom sy ny ankonany. Halleloia. 3 volana le fiaran'Andriamanitra tao an-tranony, tao anatin'ny 3 volana Obed-Edom mianakavy dia nahatsapa hoe tena nisy zavatra miavaka, nahatsapa hoe tena nisy tanan'Andriamanitra tao, nisy fanampian'Andriamanitra tao, nisy ny fitahian'Andriamanitra tao, ary ny manodidina gaga daholo. Tena hafa mihitsy Obed-Edom, tena jereo ny fiainan'izy menakavy, jereo anery zareo, jereo ny toetra, jereo ny fitondra, tena misy fitahian'Andriamanitra ao an-tranon'ireo, tena miavaka mihitsy eke. 3 volana, ary fitahiana mahatretsika tokoa, satria izao nefa ran'le resaka ary tonga tany amin'ny sofiny Davida mihitsy.
zavatra tsisy dikany zany nameva fa tena nisy fiavahana be mihitsy reo ankonana ireo hoe tao aminy ny fanatrehan'Andriamanitra, tao aminy Andriamanitra tao anatin'ny tokantrano, tao an-tranony ange Andriamanitra, naritra ny telo volana tao an-tranony Andriamanitra, mitoetra tao aminy. Ary za te ilaza aminao hoe nanova tanteraka mihitsy ny tantaram-pena no Obed-Edom io tantara io, satria rehefa vakianao ny tenin'Andriamanitra mitoy mamaky ianao, mitoy mamaky teny zanako Obed-Edom 420 samy nanompo an'Andriamanitra tao, ny taranany 420 nanompo tao amin'ny tempolo daholo. Nisy fitahiana be mihitsy, le fisiny le fanatrehan'Andriamanitra tao an-tranony, le fidiran'Andriamanitra tao an-tokantrano, zay tsy takatry Davida. Neny Davida le famasinana, le fiandihanan'Andriamanitra ihany no hita, fa tsy hitany hoe miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nge ny fahasoavany, miaraka amin'ny fanatrehany koa nge ny famondrapony, miaraka amin'ny fanatrehany koa ny fitahiny sy ny fahatsarany rehetra zay nirotsaka tao an-tokantrano no Obed-Edom tao nandritra ny telo volana. Rehefa avy eo ary no tapitra ny telo volana, tsy maintsy nesorina tao le izy, fa tsy nampaninona ny Obed-Edom satria efa hitany, dia lasa izy nanaraka fotsiny ange, nanaraka zay nisy ny fiara izy sy ny ankonany ary nanompo tao Jerosalema daholo ny taranany rehefa avy eo. Ry havana izay manatrika eto, ny fanatrehan'Andriamanitra, ny hoe Andriamanitra miaraka amintsika, Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, dia hiteraka akony lehibe mihitsy eo amin'ny fiainanao. Amen. Ny fisin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia hiteraka akony lehibe. Tao anatin'ny fiara io dia nisy zavatra anankitelo. Ny zavatra voalohany tao dia nisy vilany tao. Io vilany io dia baiko nomen'Andriamanitra mihitsy hoe asio mana ray vilany aho mba ho fahatserovana. Fahatserovana fa tany anefitra dia namelona ny zanak'Israely isan'andro Andriamanitra tamin'ny mana, isan'andro dia nilatsaka ny sakafo avy any an-danitra, nilatsaka ny mana avy any an-danitra, tsy nisy olona naona mihitsy. Nandritra ny fotoana maharitra be 400 taona Andriamanitra namoky anareo foana, nanome mana, dia hoy izy Andriamanitra ty arina hoe maka mana ray vilany apetrao anatin'le fiaran'ny fanekenao mba ho fahatsiarovana, hitoetra maharitra, ho fahatsiarovana amin'ny taranaka faramandimby hoe za no mamelona anareo. Ry havana zay manatrika eto, ny fisin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainanao ange dia zany mihitsy hitondra fahampiana, hitondra fitahiana, hitondra zay rehetra ilainao amin'ny fiainanao, ny fanananao ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fanananao amin'ny Jesosy eo amin'ny fiainanao, ny fifandraisanao tsara amin'Andriamanitra nge dia zany zay nge le tenin'i Jesosy katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany dia hanampo anareo zany rehetra zany, ary zany no anisan'ny noraisiny Obed-Edom. Tsapany mihitsy zay rehetra nilainy dia nomen'Andriamanitra azy, zay tokony ho azy dia nomen'Andriamanitra azy. Amen. Satria miaraka taminy ny fanatrehan'Andriamanitra, miaraka taminy ny fanatreha. Rehefa miaraka aminao ny fanatrehan'Andriamanitra dia hanome anao zay ilainao Andriamanitra. Rehefa tena mifandray tsara amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao, mifandray tsara amin'Andriamanitra ianao, dia manome anao zay ilainao Andriamanitra. Dia nisy tehana koa tao anatin'io le fiaran'ny fanekeny io, tehany Arona indray izy io tehany io nisy fotoana nisy fikomiana tao amin'ny zanak'Israely, dia misy moa ny olona natsoina ho mpitarika tahaka ny Mosesy sy Arona, dia nisy karazan'olona nefa nohatra mitsangana hoe fa ahoana no reo ihany zay koa mba ampiasain'Andriamanitra, zay koa mba hitenenan'Andriamanitra, zay koa nge mba natsoin'Andriamanitra dia zao no tenenin'Andriamanitra hoe eny ary nareo rehetra zay manohatra ny Mosesy sy Arona reo mitsangana daholo dia avy samy mitondra tehana, dia alaivo ny tehanareo rehetra dia atsipazo, dia ny tehany Arona koa atsipazo, dia zay tehana mitsimoka amin'ireo zay ny olona akasitrahako, dia samy nanipony azy daholo ny tehany Arona no mitsimoka indray, nefa tehany efa maina, azo efa maina, dia naniry mitsimoka indray. Dia iny tehany iny nitenenin'Andriamanitra avy alefa aso amin'ny fiaran'ny fanekena koa io fahatsiarovana, ny fanatrehan'Andriamanitra dia mamelona nefa maty. Amen. Manangana indray. Jesosy niteny hoe zao avy mba hananany fiainana, sady fiainana be dehibe, zany kely izy. Rehefa manantona an'Andriamanitra ianao, rehefa manantona ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, dia azo fiainana be dehibe ianao. Misy fotoantsika matsapa hoe maina reraka amin'ilay fanompoana an'Andriamanitra, tsy ampiaina intsony,
ny vahaolana manatona ny fanatrehan' Jesosy, manatona ny fanatrehan'Andriamanitra fa ho velona indray ianao, hitsimoka indray ianao, ho maitso indray ianao. Tsy vahaolana ilay mipetraka fotsiny amin'izao hoe reradreraka ianao, kivikivy ianao, malaindaina ianao, hafahafa ilay fanomponao, efa malazolazo ianao. Manatona indray fa misy tehany arona mitsimoka ao. Amen. Manambara fa mamelona ny tompo, manangana ny tompo, manome fiainana vaovao ny tompo, misy loharano tsy mety ritra ao amin'Andriamanitra. Amen. Ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, manatona ny fanatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa feno fifandraisana amin'Andriamanitra ianao dia zany ho velombelona ianao. Hoy ny Baiboly hoe tsy hitsahatra amin'ny famohany, ho maitso lalandava izy. Izay mihitsy ilay izy, tahaka ny misy rano manondraka isan'andro, isan'andro, isan'andro. Mety misy olona lamba manatrika eto reradreraka mihitsy ianao tato ato. Varaka amin'ilay fanomponan'ny tompo ianao. Androany ny tenin'Andriamanitra dia milaza aminao hoe manatona. Misy zafiandrianan'Andriamanitra manatona indray ny fanatrehan'i Jesosy mba ho velomina indray ianao, mba hitsimoka indray ny zavatra rehetra miara-panahy. Ary farany any dia nisy vato fisaka anankiroa tao ilay misy ny didifolo izay nosoratan'ny tanan'Andriamanitra dia napetraka tao anatin'io koa ho fahatsiarovana hoe nanome teny, nanome lalàna, nanome didy Andriamanitra ary nanome teny fikasan'Andriamanitra. Ny fanatrehan'Andriamanitra no azontsika mandray ny teny fikasana, ny fanatonantsika ny fanatrehan'ny tompo ange aotsika ny mahita ny fanatateran'Andriamanitra ny teniny izay ny olona zay. Ny olona mazoto manatona an'Andriamanitra, manakaiky ny fanatrehan'Andriamanitra dia ahita ny fanaterahany teny fikasan'Andriamanitra amin'ny fiainany. Ho tanteraka aminy teny fikasan'Andriamanitra, ho ataon'Andriamanitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ary faharoa manarak'izay, ny olona manakaiky sy manana ny fanatehan'ny tompo amin'ny fiainany dia azo hery ahafahany makatò ireo tenin'Andriamanitra ireo, azo hery ahafahany mandeha amin'ireo tenin'Andriamanitra ireo. Aza dito fa izao fiainana kristianina izao reraka be ianao raha vao hoe entinao amin'ny sainao fotsiny izao. Zao ange tsy vita mikerina mitanjaka hoe ny tenin'Andriamanitra e. Reraka ianao. Raha lalàna be fotsiny hoe tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo, dia reraka ihany ianao rehefa ela ny ela. Ninona fahavononana sy finiavana ao anatinao dia reraka ianao. Fa rehefa feno ny fanatrehan'ny tompo ny fiainanao, rehefa feno ny herin'Andriamanitra ny fiainanao, dia manome hery ianao ny fanatrehan'Andriamanitra, hanatanterahanao izay nolazain'Andriamanitra. Amen. Manome hery ianao, tsy hery avy any aminao fa hery avy any amin'ny voninahitr'Andriamanitra, hery avy any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mampirisika, manosika anao hankatò izay nolazain'Andriamanitra. Ry havana izay manatrika eto. Tsy ao anatin'ny fiaran'ny fanekena intsony izany fanatrehan'ny tompo izany tsy ao amin'ny tempoly any Jerosalema intsony izany. Any Jerosalema zao tsisy inona dia efa lasa moskeno ao. Tsy ao intsony ny tempoly, fa ao anatitsika izany fanatrehan'Andriamanitra. Tsika no tempolin'Andriamanitra, tsika no tempolin'ny fanahy masina. Ny anjaranao dia mifandraisa tsara amin'ny tompo. Izay fotsiny ane, efa ao anatinao ny fiaran'ny fanekena, efa ao anatinao ao Andriamanitra. Amen. Amen. Misy Andriamanitra ao anatinao, misy Andriamanitra ao anatinao. Dia hanova ny fiainanao zany, hanova ny andavanandronao zany, hanova ny ara-panahinao raha mifandray amin'ny tompo. Tanareo le manantona nge ny ilaina sisa tsika mifandray amin'Andriamanitra sisa mba higioka ny fanatrehany izay napetrany ao am-potsika. Zay no mahatonga hoe ripino mahazo to mivavaka, mahazo to mivavaka. Fa rehefa mivavaka ianao dia manantona ny fanatrehan'ny tompo izay ao anatiny. Zay nge, rehefa mivavaka ianao dia manantona ny fanatrehan'Andriamanitra io, dia ho hitanao le vilany misy many, omeny ny tompo anao izay ilainao, hitsimoka indray ny tehany, ho velombelona indray nge ianao e. Halleloja. Ho velombelona ianao, hidofodofotra tsara indray, tsy ho malazo. Tamin'izaho tany Frantsa teo zao, malahelo mihitsy mijery ny hazo malazo daholo no hitako, mavomavo, ravikazo ery amin'ny lalana, maina, zany no hitanao, tsisy hazo maitso.
efa malazo, efa mavo, tsisy anaovana ratsy tare. Zany ny hitanao, azo malazo, azo maina, fa rehefa ao le fanatrehan'ny tompo dia ho lasa maitsomaitso daholo. Halleluia! Ho maitsomaitso ny fiainanao rehetra, ho maitsomaitso ny fonao, ho maitsomaitso ny sainao mombanao rehetra. Manatona ary mahazo toa mivavaka, ary ao anatiny ianao mivavaka no hanatanteran'Andriamanitra ny tenin'olona zay. Ao anatiny ianao mivavaka no tenenan'ny tompo hoe amen. Teny fikasana dia eny, ny teny fikasana dia amen. Ao anatiny ianao mivavaka no andraisanao hery, ahafahanao mankatoa an'Andriamanitra. Amen. Ao anatiny ange no andraisanao hery vaovao hoe fiainana hafa mihitsy andehananao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany no anisany ny ainanao be dia dao rehefa tao an-tranon'ny fiaran'Andriamanitra. Fitahiny natonga ny Davida hoe tsy mety kosa zany, ahoana no menanao be dia dao marero kosa. Mba alaiko koa, mba alaiko koa. Dia nentina nampiakarina manaraka koa be dia dao ma dia mbola mitoy ilay izy mahazo toa mivavaka. Io no fanatonanao ny fanatrehan'ny tompo. Ny olona taloha mila mandeha tongotra lavitra dia lavitra, mankany amin'ny tempoly, manao fanatitra maro isan-karazany mba higioka kely an'io fanatrehan'ny tompo, dia tsy maintsy odindray rehefa avy eo. Fa isika afaka migioka tsy mijanona na mizany satria efa ao anatintsika. Amen. Efa ao anatinao Andriamanitra fa mifandraisa tsara. Zay fotsiny ange miraisa amin'ny tompo aoka zoto hivavaka, aoka zoto hivavaka, aoka zoto hivavaka. Ary zay nge no mahatonga hoe araroto mihitsy ny fiara-miangana. Misy taberina kely mipetraka eto isaky ny alahady. Amen. Tonga ny fiara mifanekena isaky ny alahady. Eto ange Andriamanitra isaky ny alahady. Amen. Mahazo toa mamono sivrim-bavaka. Eto ange Andriamanitra rehefa lakamisy. Eto ny mana, eto ny tehana mitsimoka eto ny boky ny lalàna eto rehefa alakamisy. Tongava ianao mba higioka mivokatry ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fiainanao. Amen. Eto ny famasinan'Andriamanitra rehetra afaka manamasina anao, atonganao afaka anatanteraka ny sitrapon'ny tompo. Araroty reny fotoana reny any amin'ny vondrom-bavaka any ny fiaran'ny fanekena. Amen. Azo toa manatrika ireny ianao. Ary zava-dehibe ihany koa nefa satria teo amboniny le fiaran'ny fanekena io dia nisy anjely zay natao hoe kerobima no anarany. Andriamanitra mihitsy nanome baiko rehefa tamin'ny nanao azy hoe asio kerobima anankiroa eo amboniny miaraka amin'ny elatra sy ny sisa. Reo dia tandindo ny famasinan'Andriamanitra. Ary io famasinan'Andriamanitra io no mahatonga an'Andriamanitra napiatra ny fatezerana tamin'io zany. Mahatonga an'Andriamanitra hoe tsy afaka manantona azy daholo ny olona rehetra satria masina loatra ny tompo. Dia zay koa ny olana ange mahatonga antsika tsy afaka tena higioka n'ilay fanatrehan'Andriamanitra sy ny vokatry zany ange indraindray dia zao hoe ny fiainantsika tsy mandeha amin'ny fahamasinana. Ny fiainantsika tsy tena mandeha amin'ny fahamasinana azo adino fa zay tsy manam-pamasinana dia tsy ahita an'Andriamanitra. Amen. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita. Zay nge ny olana ny fiainantsika tsy tena mitandrintsika indraindray dia tsy afaka tena mikorina any amintsika ireo vokatra rehetra ireo. Tsy afaka tena mandray an'ireo fitahim-be avao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria tsetsitsetsina ka. Raiso ange nenay zao ny ina moa ny anaran'le tsetsinao? Lavabo. Tsetsina zao le lavabo anay. Rehefa alefanao le robinet dia eo le rano. Dia inona zavatra arotsaka ao zara raha mandeha. Dia ohatran'izay kely izy rehefa manetsina ny fiainanao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny tsy famasinana, ny tsy famarinana, ny fahotanana madinika zany na vaventy zany dia manetsinetsina daholo. Dia na dia mikorina ary ny fahasoavan'Andriamanitra dia zara raha mahazo ianao. Mahazo ihany ianao fa mahazo kely. Tsy tena lena loatra fa mandimandina fotsiny. Hitanareo le ohatran'le tany Madagasikara taloha le hena ray sy rony eo ambony varanao,
ampina menamenaka manodidididina rehefa lany le ena fa le menamenaka kely sisa no fangarongaro atao kasokasoka eo mihinana ihany ianao fa tsy tena mihinana maheno ny tsirony any hoe nisy ena teo fa tsy afaka mihinana ianao satria kely le de ohatr'izay koa le izy hoe le tsy famasinana le fahotana le tsy famarinana manetsiny de mahatonga anao tsy afaka higioka nefa misy fahasoavana be ao mifanatrehan'ny tompo misy fitahina be ao misy fiadanana betsaka ao misy fafenona ao ary amin'ny lafiny rehetra amen na ara-panana amin'ny fiainana izany rehefa tena mifandray amin'ny tompo ianao dia hitanao fa zay rehetra ilainao omen'Andriamanitra anao zany ary na ao ampiasany ianao na any amin'ny toerana misy ianao ho tonga fitahina ho an'izany Josefa ke zany mihitsy niaraka taminy ny fanatrehan'Andriamanitra dia na dia ny patron Josefa ary dia voatao azy lamina ho azy ny fiainana gaga mihitsy Potifara manao hoe tena misy zavatra atao amin'ilay zalahy ty tsy haiko aloha hoe inona fa dia tsy miala atsony io dia ohatr'izany dia izy ry havana zay manatrika eto da tsika hivavaka amin'izao fotoana izao zavatra anankiroa lehibe mihitsy roa lehibe voalohany dia hoe mianara mihitsy ianao manaiky an'Andriamanitra ary za manao antso mihitsy ho anareo zay mbola tsy vita batisa re olona aza miandro rapitso zaho tsy te hanana problème rehefa tonga le Jesosy eo Jesosy tonga dia hoe fananinona kosa ny olona tsy nampianarinao za tompoka efa nampianatra fa ry zareo nanao lohan'ondry tsy nieno zareo tsy nieno ve zareo za mampahery anao ihany nefa aloha aza manao lohan'ondry fa manaova lohan'olona ekeo zay lazain'Andriamanitra mirosoa amin'ny batisa ianao raha misy zavatra mampieritreritra anao mbola maro amintsika eny tsy miroso tamin'ny batisa maro amintsika ireo tsy eto ary mitseka maro amintsika mirosoa amin'ny 5 novembre tsika manana batisa aoka iroso ianao zay le mankatoza zay le mankato ekeo ihany ankehitriny amen faharoa lehibe ankoatra ny fankatoavana le fanatrehana misy vokatra mahafinaritra ny fanananao amin'ny Jesosy dia misy vokatra mahafinaritra be mihitsy no mana mitehana zay mitsimoka ny boky ny lalàna misy vokatra mahafinaritra tokony hogoanao isan'andro fa mahazo to mifandray amin'ny tompo ianao satria efa ao anatinao ireo mifandray isa amin'ny tompo ary mandehana amin'ny fiainana feno famasinana sy fatahorana an'Andriamanitra zay no takin'ny tompo zany amen da tsika hivavaka ary angataka amin'ny tompontsika hanampy antsika amin'izao an'izao mivavaka